Ahitsy ny entana Antananarivo renivohitra tsy misy aloha ny fampidirana piasa hatreto ary anova organigramme ary iona amin'ny mpanolotsana ny tanàna mba hafana mandinika ireo rehetra ireo ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo Richard Ramanambitana ino nambarany nandritra ny fotoana ny eonany tamin'ireo piasa ny commune Antananarivo renivohitra sy ny valim-panontaniana nentiny tamin'ny mpanao gazety nanaovany tanitra fa ny taona 2024 dia tsy nisy afa-tsy ny 2020 isan-jato niditra teo amin'ny tanàna Antananarivo nisy araka izany lesoka samihafa izay mila arenina sy nanaovana ezaka noho izany dia isy izay fanamboarana ny hetra izay afana manadio ny tanàna handovana ny karaman'ny piasa ary indrindra ireo izay iverina fa avina mpampandrosoana ho an'izany commune Antananarivo renivohitra izany ny PDS Ramanambitana Richard fa iverina amin'olony fidiram-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo anatin'ny fifotoana fohy afahantsika natateraka amin'ireo vina mpampandrosoana sy ny laharam-pahamehana izay efa nitononona tao anatin'ny kabary teo dia toky izany no nenantsika fa iverina amin'olony ny fanataterahana sy ny fampiasana ny budget normal indrindra eto amin'ny tanàna Antananarivo efa nojerena tamin'ny tompona ndraikitra manokana io fa izay no mahatonga antsika hoe ametraka mety volan'ny herintsika ary ny ahafahan'ny olona ahafahan'ny tanàna Antananarivo manadio ny tanàna manalan'ireo fako ireo manatanteraka ny mandony karamaradalàna amin'ny piasa manatanteraka ny lamina rehetrarehetra rehefa voalohany ny hetra dia milamina ny ara-bolan'ny tanàna Antananarivo indrindra eo amin'ny fanatanterahana ny fanalana amin'ny fako tsara ho fantatra angambany apetaka amintsika mpanao gazety hoe ny taona 2024 dia teo amin'ny 22% teo fotsiny ny volan'hiditra tamin'ny hetra lesoka ngezabe ny taona 2024 izay nanisy ohatra faingo 5 isan-jato a 0,75% fandoavany hetra mila tsika zany mandray andraikitra mila tsika manatanteraka ny isa-tsokajiny ny andraikitra isa-tsokajiny ny vahoaka sy ny tompona andraikitra fa rehefa miara-misa lahy zany tsika dia ilamina ny fitantanana Antananarivo tika an'izay zavatra izay zany dia ho ahitsika fa arak'izay azo atao ny hetra alohan'ny vahoaka eto amin'ny tanàna Antananarivo isika aloha raha ny fitantanana teo aloha dia araka ny voalazako teo dia ny tanàna sy ny adjoint no mitantana teo anatin'ilay izy zavatra lamina napetraka fotsiny dia tsy misy fampidirana piasa aloha zany jusqu'à nouvel ordre fa nidina tanteraka aloha ny robinet ny fitantanana teo aloha araka izay fomba fijerenareo zay olo jerentsika hoe ahoana ny famerana na fanalana amin'ny piasa tsy ara-dalàna tsy manaraka ny lamina napetraka ny tanàna Antananarivo tava ho azy fa afaka fotoana fohy dia hiaraka ivory amin'ny mpanolo-tsaina satria anova organigramme ny organigramme teo aloha dia resaka adjoint au maire nisy teto fa amin'izao fotoana izao dia ametraka tsika ny vice PDS ary misy direction maromaro ho akambako izay direction tokony afaka mikambana dikan'izay tsy maintsy mila ny filakevitry atao mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo ao anatin'izay zavatra izay ao anatin'ny fanatanterahana ny laharam-pahamehana ihany koa dia tsy mazava ho azy fa tsy maintsy miara-miasa ny fanjakana mpanatanteraka sy ny fanjakana mpanao lalàna tsy maintsy miara-miasa foana za mino fa mpiara-miasa mahomby miaraka amiko ao anatin'ny fanatanterahana ny ahiraka sy ny famezana fahafapo ny vahoaka ireo mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo ireo